Mbola raha malala fa ny sarety amin'ny kodiarana taloha zany no tena mahazo vahana amin'ny faritra commune Alatsinainambazaha sy ny commune Ampitatafika. Dia na ny sarety ary sahirana, ankoatran'izay moa no manana fiara kely dia tena sahirana dia sahirana mihitsy. Olana zany ny sedra imponina indrindrindra rehefa mitondra ilay olona marary dia tena manana olana be mihitsy satria misy lalana avy aty amin'ny atao hoe Ambohijakalavo, fokontany Ambohimiadana mampitohy an'ny renivohitra Ampitatafika, fa efa tena ratsy dia ratsy koa aloha izay lalana izay. Anankiroa zany ny lalana ifandraisanay amin'ny Alatsinainambazaha, dia io anankiray zany ny vita izay isorana ny lehibean'ny faritra Nalamanga. Misy ny famatsiam-bola avy amin'ny fanjakana foibe zany ho azon'ny commune Ampitatafika afaka fotoana foy. Le resahana amin'ilay fotoana foy zany tsy mihoatra ny iray volana amin'izao dia ahazo famatsiam-bola ny commune Ampitatafika. Anaovana lalana eo amin'ny 3 kilometatra eo ho atao pavé. Ny eto amin'ny commune Ampitatafika moa zany 530 kilometatra faingo 700 metatra linéaire ny halavan'ny lalana eto. Ny vitanay tamin'ny mandat voalohany tamin'ny 2008 ka hatramin'ilay nijanonana teo 2015 dia navita pavé 440 kilometatra izay. Ny ben'ny tanàna Dimbiasako navita 3 kilometatra dia 740 zany izay. Dia tamin'ity taon'ity navita pavé 4 kilometatra dia mbola vao niantsasany mahery kely dia afaka fotoana foy ahazo 3 kilometatra, rehefa azo antoka 100 isan-jato rehefa azon'ny commune Ampitatafika azy. Janoary volana janoary taona 2024 mahazo 7 kilometatra izay ao anatin'ny lalakely. Dia raha izay no jerena efa manakaikikaiky any ilay 530 kilometatra zany amin'ny taona 2024. Dia izany moa raha ho tratra alohan'ny afa-taperan'ny deuxième mandat ho voarafitra daholo ilay ambiny sisa tsy vita.